Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray nahitana vato quartz fumé milanja 9 taona eo mirefy 9 metatra ihany koa manodidina tanoany ny tao amin'ny tanànan'ny Tsinjoarivo 22 district ny Fenorivo B tao amin'ny faritra Bongalava tao ankehitriny ary sy dia orinasa sinoa miisa roa no mifandrirotra samy miketriketrika ny hazo izany vato sarobidy izany. Nindindiny bavao. Manankarenarena kibony tany tokoa i Madagasikara. Quartz milanja 9 taona ary mitety-bidy any amin'ny 400 tapitrisa ariary any no hitan'ny mpiandromby iray tao anaty lavaka Nokoanrik tamin'ny toerana antsoina hoe Kinomby, commune ambanivohitra Tsinjoarivo 22, district ny Fenorivo B, faritra Bongalava. Notenen'ity mpiandromby ity tamin'ny namany ny fisian'ilay vato ary ity farany no nitady olona hividy azy. Orinasa nateran-tany sinoa roa samihafa izay samy tsy manana fahazahoan-dalana hitrandraka na hividy vato eto amintsika no efa nidina tana toerana saika hividy ity vato sarobidy ity ary efa nisy nanome avance nefa lasa niteraka savorivory sy fifanolanana tana toerana izany araka ny fampitabaovao avy amin'ny gendarmerie. Ny asabotsy 2 martsa 2024 teo no nidina tana toerana hijery fotony ny tena zava-misy marina ny avy ao amin'ny police des mines avy ety Antananarivo no tarihin'ny lieutenant colonel Beivoka. Raha ny fanamariana noentin'ity farany dia ny fanjakana no tompon'ity vato sarobidy ity. Ny bloc de quartz ao faritra Bongalava io zany dia voaporofo tamin'ny alalan'ny teknisianina izay nandeha tany an-toerana fa dia ny fanjakana madiodio ary tsy misy société na olona afaka mitona ho tompony fa dia ny fanjakana io ary dikan'izay zany fanjakana no manao fanapahan-kevitra farany hoe atahoana ilay izy. Ity quartz ity dia natao saisie mandra-pahitana ny marina ka ny zandary ao amin'ny poste avancé Tsinjoarivo 22 no misahana ny fiambenana azy ary hoentina miakatra ety andrenivohitra satria samy tsy manana taratasy ireto orinasa sinoa roa izay miady azy reto ary efa manamboatra sy mamorona lalana mba ahafahana maka ilay vato sarobidy.